fa isy ny fametrahana ivontoerana ahafahan'ny mpialasasatra rehetra misitraka ny internet sy mampianatra momba ny informatika maimaipoana ao Antsirabe Fianaratsoa Mahajanga Tomasina Vatomandry sy Antananarivo amin'izao fetin'ny Paska izao ao anatin'ny fampiroboroboana ny nomerika ho an'ny rehetra moa nanatanterahana ity hetsika ity hoy ny ministera ny paos sy ny fifandraisan-davitra fanazavana. Fandalana sa ahafahan'ny sarababem-bahoaka misitraka ny tontolon'ny nomerika no nametrahana ny nomerika ho an'ny rehetra izay tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena hoy ny ministeran'ny paostra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny ahitao arakajy mirindra. Antsirabe Fianaratsoa Mahajanga Tomasina Vatomandry sy Antananarivo arak'izany no nametrahana ny fialan-tsasatra nomerika Paska 2024 ny 30 sy ny 1 Martsa ho avy izao. Ka amin'ny fotoana vanim-potoana fialan-tsasatra ohatr' izao ny ministeran'ny paostra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra dia manomana hetsika maro eto amin'ny Madagasikara zany mba ho fampianarana tsotsotra ny momba ny informatika ary fanentanana maro manodidina numerika amin'ny alalan'ilay hetsika atao hoe vacances numérique zany. Ny tanjon'ny hetsika ity dia ao anatin'ny atranontsika ny amin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena era-jonary mampianina ny amin'ny numerika ho an'ny rehetra na numerika positosy. Ny azo ny lalam-pirenena fafita ihany koa ny TIC-BUS nanomboka ny 7 Martsa lasa teo hitondra fahalalana ho an'ireo mponina amin'ny faritra atsimo ny mahakasika ny tontolon'ny informatika. Tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny numerika ho an'ny rehetra ny TIC-BUS. Anisan'ireo nisitraka izany ny mpianatra tao amin'ny EPP Toliara afovoany. Tsy diso anjara ihany koa ireo be antitra mpisotro ronono tsy mba nanana fahafahana ny kirakira solosaina tamin'ny fahatanorany.